Nanao fanambarana iombonana ihany koa ny tia tanindrazana ny MMM, MFM, FMI Malagasy, ARB, Otrikafo ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ireo antoko politika no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Miaraory amin'ny fianakavian'ireo ny hiaramboina ary mitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo zay naratra. Manameloka ireo tompon-kevitra naniraka sy nanakarama ireo tsy mataho-tody izay nandeha nandroba sy namotika ny fananana izy ireo. Miarahaba ireo tanora izay tsy ankanavaka indrindra fa ny génération Z izay nahavita nampifoha ny malagasy ary nampijoro azy hiaro ny zony sy haneho izay maharary azy. Mamaly miavosa miambo ny fiantsona izay ataon'ireo tanora izahay ka tohananay amin'ny heriny rehetra ny fironan'ireo fitakina eto amin'ny fiarahamonina sy ny firenena amin'izao fotoana izao ireo antoko politika izay mivondrona nanao fanambarana izay. Midika izany fa maro ireo antoko politika izay manohana an'izao hetsy-bahoaka izay ataon'ny tanora malagasy manerana nosy amin'izao ankehitriny izao ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny taranaka faramandimby izao. Sarotra ny mampangina sy manampimbava ny vahoaka izay efa tabakevitra amin'izany hetsika izany ho izy ireo satria araky ny hita dia mihamaro hatrany ny vahoaka izay tonga marobe manao an'izay hetsika izay fitakina sy fiadina amin'ny tsirariny izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Raha nitazana isan'andro dia feno hipoka foana ny arabe izay manakaiky ny analakely Ambohijatovo sy ny manodidina iny izay tsy mihemitra ny vahoaka fa mihamaro anisa izay manatevin-darana an'ireo tanora izay mpanao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao. Mpampianatra Cisco Ankazobe hirosy amin'ny fitokonana fanerana ihany koa izy ireo. Nanao fanambarana ireo mpampianatra mpanabe ka nilaza ny maharary azy ireo sy ny arety ny fampianarana ao Madagasikara ao. Miray feo amin'ireo mpitaky ny zo fototra ihany koa izy ireo manoloana ny zavamisy ao Madagasikara ao. Hanao fitokonana sy fanerana lehibe ireo mpampianatra mpanabe ao amin'ny Cisco Ankazobe eo antokotany malalaka ny Cisco Ankazobe no hanaovan'izy ireo an'izay fitokonan'izy ireo izay. Manomboka amin'ny 12 dia efa miandry ny mpitolona eny Ambohijatovo ihany koa ireo mpitandro filaminana izay miezaka manao herisetra sy miezaka manaparitaka an'ireo mpanao fitokonana amin'izao fotoana izao na dia eo aza izany rehetra izany dia tsy mampihemitra an'ireo tanora marobe izay efa vonona ny amin'izany. Tsy mila matahotra isika hoy ny tanora génération Z manohana atsika ny mpahay lalàna, manohana atsika ny douane, manohana atsika ny toeram-pigadrana ary manohana atsika ny fiarahamonim-pirenena sy ny syndicat. Mpomba an'Andriamatoa Andry Rajoelina maro ireo tonga saina ka manohana ny tolom-bahoaka amin'izao fotoana izao. Maro nefa nivahevitra tamin'ireo mpanohana an'Andriamatoa Filoha. Taoriny Félicien Harjona dia ibato MG indray izay tsy iza fa ilay nafanafotanteraka no mifona ary manaiky nisy tokoa ny fitaka nahazo azy. Ankehitriny dia tonga miara-mitolona eny an-kianja miaraka amin'ireo tanora izay maneho ny hevitra malalaka ihany koa izy ireo manoloana an'izany rehetra izany. Hoy ny faneho-kevitra ny ray aman-drenin'ny mpianatra atao amin'ny Facebook tao fa maninona no imprimena daholy ilay soratra tsy mahay manoratra anga izy ireo sa tsy fantany akory izay angatahana fa dia noraisina fotsiny aloha ny sosy izao ilay politika ny fitondrana ankehitriny hoy izy raha naneho ny heviny manoloana an'ireo izay nolazaina fa mpomba ny fitondrana izay voalaza fa nokaramaina vola tamin'iny herinandro iny izay nidina andalana ihany koa nilanja sora-baventy amin'ny fanohanan'izy ireo ny filoham-pirenena amin'izao ankehitriny izao. Nipotehana ny fianarana mba tsy hafahana misaina atao farak' izay mahanitra mba tsy hanatsafidy fa zaraza misy manome kely dia tsy maintsy raisina hoy izy ireo hatrany. Fanambarana avy amin'ny syndicat des inspecteurs des douanes et de la propriété foncière, syndicat des ingénieurs des services fonciers de Madagascar manameloka ny fanaovana herim-pamoretana sy famonon'olona, manameloka ny tsy fanajana ny zon'olombelona, mitsipaka ny tsindry maro samihafa iananay eo ampanteterahana ny asanay hoy izy ireo hatrany. Leo ny fanaovana politika ny asanay aleo teknisianina mafehy mivoaka avy ato amin'ny fianakaviam-ben'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany sy ny hotendrenina ho ministra ny fananantany. Ilaina ny fanovana ifotony amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao hoy izy ireo hatrany.
Ny zaravola dia samy niala ireo voalaza fa pomban'ny fitondrana izay miaraka mivoaka izay hoy izy ireo fa raisinay aloha izay vola karamanay ihany. Io no nambaran'izy ireo tao ihan'izay fivorian'izy ireo zay manoloana an'izay hoe famorina an'ireo zay pomban'ny fitondrana amin'izao ankehitriny zao. Hoy Spedy Mpihira indray, ianareo koa ve nahatsikaritra ny kontrasta eo amin'ny farim-piainana hita taratra eo amin'ireto olona ireto sy ny kalitaon'ireo banderole izay mamirapiratra hoy izy satrany manoloana ireo olona izay milaza pomban'ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay nitondra banderole izay nilaza hoe tsy miala aminao izay président à la manipulation virtuelle hoy izy ireo hatrany raha naneho an'izay fanohanan'izy ireo ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Samy malagasy itsika, miantso atsika hampitsahatra ny fifanaratsiany samy malagasy. Efa fantatra fa karama sy fandrahonana no hanerena ireo olona ireo fa ny sainy miaraka amin'ny vahoaka maro anisa izay mitaky ny rariny hatrany. Mazava araka izany fa rehefa misy manome dia tsy maintsy raisin'ireo rehetra izay vola omena izay. Zara aza mba misy an'izay manome izay fa etsy andaniny kosa dia milaza mazava tsara izy ireo fa miaraka amin'ny vahoaka rehetra ao anatin'izao hetsika fitakina izao izy ireo fa noho izay vola izay dia tsy maintsy niraisin'izy ireo araka ny voalazan'izy ireo hatrany. Mafana ny fihetsiketsehana manerana ny nosy amin'izao ankehitriny izao ary tsy takona fenina izany rehetra izany. Leo tanteraka ny malagasy ary vorolanina ny vahoaka marobe izay manao an'izay fihetsiketsehana fiadina amin'ny tsirariny sy fialana amin'izay tsindry hazolena lava izay mahazo ny vahoaka malagasy izany. Araka izany rehetra izany dia tsapa sy hita fa tena mihamafana ny toedrara amin'izao ankehitriny izao asa raha ho tanteraka ihany izay nofinofiny ireo tanora izay mpanao fitokonana amin'izao fotoana izao dia ny mba hametra hampelana ny ireo mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao asa raha handamoka io hetsika izay ataon'izy ireo io satria mantsy raha ny hita sy tsapa amin'izao fotoana izao dia ahitana taratra fivakisana sahady eo amin'ny samy mpanao fihetsiketsehana izay satria misy ireo pomban'ny fitondrana ary misy kosa ireo izay manohitra tanteraka ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'ireo izay manohitra ny fitondrana nefa dia efa misy sahady ireo izay voazarazara ao anatiny izay hatrany ka noho izany mihamihena andalana hatrany ireo izay mpanao fitokonana amin'izao ankehitriny izao asa raha mbola hiampihany izy ireo asa raha tsy ho isintsony izay mpanao fitokonana izay aoriana kely eo. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.